tonga ankehitriny ny fitsaran'izao tontolo izao. Ankehitriny ny andrena an'izao tontolo izao no horoahana, ary izao raha nasandratra hiala amin'ny tany dia hitona ny olona rehetra nantonana. Zaho toko 12, andiny 1:30 sy 2:30. Averina hatrany fa mikasika ny fibebahana ny loha hevitra antsika nanomboka tamin'ny volana Desambra. Fibebahana satria io ny tsy ambarately ny famonjeny, tsy maninona na averimberina foana zany mba ho tafapetraka amintsika satria ratsy ny ota, mahavery ny fahotana ary ratsy mibebaka isika dia very noho ny fahotantsika. Iza no mitaona antsika hibebaka? Raha ny tena marina ange tsy sitrapontsika ny hibebaka, tsy sitrapontsika ny hakiliko, fa izao Jesosy Kristy no nanome ny fiainany mba hitaona antsika hibebaka. Io zany le atao hoe hery miasa mangina, influence izay naparitaka Jesosy Kristy teo amin'ny fiainana. Dia rehefa nijery an'izany tsika nanadiady, nijery ahoana ny fijalian'i Jesosy, inona ny zavatra nianatra taminy, ny teolojia ny famonjena rehetra. I Jesosy misy olo vaika ny akalana asy ianao amin'ny fahoriana mandrakizay sy ny fahafatesana mandrakizay, dia no raisin'i Jesosy izay fahoriana sy fahafatesana tokony hiatramiko sy hiatraminao zay. Dia rehefa mijery an'izay tsika ka voadona ny fo, voadona ny lohantsika, voakitika ny fotsika, hoay tokoa zany nataon'i Jesosy noho ny amiko. Zay le hery miasa mangina, influence, dia hitodika any amin'i Jesosy tsika, hisaotra azy isika. Tonga anie Jesosy Kristy hoe naneo ny toetra n'Andriamanitra, feno fitiavana, hitaona ny fo tsirairay avy mba hanantona azy, ka nidingana voalohany eo amin'ny famonjena dia manaiky ho tao amin'i Jesosy Kristy. Zay zany dingana voalohany, manaiky ho tao amin'i Jesosy Kristy. Ahoana ny atonga antsika hanaiky ho tao amin'i Jesosy Kristy? Rehefa mijery ny fahafatesana sy ny fijaliany, mafy loatra zany zavatra, dia voatsindrona ho azy ny fotsika. Ny olona mafy fo, ataon'ny Satana mafy fo noho ny fitiavan-tena sy ny fahotana, dia tsy ho resy lahatra mandrakarivany amin'ny fitiavan'i Jesosy Kristy. Ahoana ny atonga antsika ho resy lahatra, milevitra eo ambany sitrapon'Andriamanitra. Tonga Kristy mba aneo amin'ny mpanota ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny fitiavan'Andriamanitra, ka raha mibanjina an' Jesosy Kristy ilay niantona teo amin'ny hazo fijaliana ny mpanota anankiray, zay nijaly noho ny elo, nijaly noho ny eloko, noho ny elontsika, ny solo ny toerantsika, dia ho voatarika hibebaka isika. Vita ny hafatra, mazava ny foto-kevitra, tsy misy tokony hazavaina. Ny anjara dia izao, mandresy lahatra anao, mandresy lahatra mba hiantoraka eo amin'ny hazo fijaliana, hijery an'i Jesosy. Raha mety ianao, raha mety, dia mangala minitra vitsy, 15, dia mandinika amin'ny saintsaina ny fahafatesan'i Jesosy, ny fijaliany mba hamonjena asy ianao. Fa rehefa latsapakaty am-potsika, tafiditra lalina ao am-potsika, io fahafatesan'i Jesosy io, tsy misy fo voajanona, tsy misy tafajanona, fa tsy maintsy hiantoraka eo amin'i Jesosy ka hibebaka. Tamin'ny fahorian'i Kristy sy ny fahafatesany dia noporofony ny fitiavana tsy manampetra izay nitiavany taranak'olombelona, ary vonona izy hamonjy azy ary hanafaka azy amin'ny fahafatesana mandrakizay. Izay rehetra manantona an'Andriamanitra amin'ny alalan'i Jesosy Kristy dia ho voavonjy. Mahavonjy tokoa izay manantona an'Andriamanitra amin'ny alalany izy, satria efa nanao fifonana ho antsika izy. Izao zany fahafatesan'i Kristy, fitiavana anao. Io fitiavana io dia mitaona antsika mba hibebaka. Raisy ny fitiavana, ekeo ny fitiavana, manolora-tena ho azy, fa natokana ho anao ny fiainana mandrakizay. Hivavaka isika. Saotra Jesosy eo, lehibe ny sorona nataonao, lehibe ny hafatra omenao anay, dia tsy ho voatsindrona ve ny fonay ka anaiky ny fahafatesanao Jesosy ho mpamonjy anay. Raiso izahay, tantany ny fiainanay, avelao ny elokay. Mangataka manokana mba hanasitrananao ny marary rehetra, naiza misy azy, any amin'ny hôpitaly,
amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.